dia nankeo amin'ny Simona Petera izy fa hoy Petera taminy, tompoko, ianao va nanasany tongotra? Fa hoy Petera taminy, sanatria raha nasany tongotra ianao a? Jesosy namaly azy hoe, okey, raha tsy ho sasako ianao dia tsy manana anjara amiko. Fa hoy Jesosy taminy, orangaty, zay efa nandro tsy mila ho sasana afa-tsy ny tongotra ihany, fa efa madio avokoa, ary anareo dia efa madio nefa tsy anareo rehetra. Zay masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny andininy anankiroa voalohany no mampifamatotra antsika amin'ny zavatra nyresahana omaly. Ny andininy voalohany eto dia milaza hoe, ary talohany ny andro firavoravona tamin'ny Paska, satria fantatry Jesosy fa tonga ny fotoana ialany amin'izao tontolo izao ho any amin'ny ray. Miaraka mamaky ny tapany farantsika, ary efa tia ny azy izay amin'izao tontolo izao izy, dia tia azy hatramin'ny farany. Io mbola iverenantsika io amin'ny zoma. Io ilay fitiavana tena izy, tsy mijanona tenatenany. Tsy ilay fitiavana andrimby, tsy ilay fitiavana angolangolana, angotongoty, tsy ilay fitiavana midanidanaka foana, ny fitiavany Kristy. Ny andininy faharoa dia izao indray nolazainy tenin'Andriamanitra, ary raha mbola teo amin'ny fisakafona hariva, ary Jodasy Iskariota zanaky Simona efa nomeny ny devoly, saina raha teo mba hamadika azy. Ao amin'ny saina ho isika no misy hevitra ao ihany va izany. Dia io ilay nilazaiko hoe rehefa misy ny kotikoty dia afaka manontany ianao, hevitra ao ihany za izany sa amin'ny devoliny nampiteny ianao. Fa mba mampieritreritra lanankiray, za zany ataovany hoe devoly, aza mamaly, tonga dia eto, lasa ianao mandeha, mandrapio anao hoe velomo. Isika hoe ireo andininy anankiroa ireo mampiditra antsika ao anatin'ny ity lohahevitra androany ity, fitiavana madio sy fitiavana manadio. Tao anatin'ny vakitentsika teo dia tena niresaka mihitsy Jesosy Petera tena nilaza hoe sanatria kosa raha ianao ny anasany tongotra, satria manasa tongotra izany tamin'izany fotoana izany dia asan'ny andevo. Rehefa teo amin'ny Jesosy ozy hoe raha tsy sasako ny tongotra ao dia tsy manana anjara amiko ianao. Izany hoe hafa tanteraka ny hevitry ny fanasa-tongotra rehefa ao amin'ny Jesosy. Za tsy manaiky an'izany kosa e. Ok, rehefa tsy manaiky ianao zany dia allo petraka fa tsy mahazo anjara amiko ianao. Eo vao taitra dia ampandroy eto mason'ny olona. Ahoana koa zany Petera ozy izy Jesosy. Ianao ange fantatry fa efa nandro e. Zay efa nandro tsy mila sasa afa-tsy ny tongotra ihany. Efa madio raha teo ianareo, nefa tsy anareo rehetra. Fitiavana madio, fitiavana manadio, asehon'i Jesosy amin'ny fomba hita maso, manasa tongotra. Zava-dehibe zany. Eo amin'ny Luka 10, ny andininy 7 ny angatsika omaly ireo kely ny Luka 10 ny andininy 7.
milaza n'ilay fitiavana zany a Jesoa nanontany an'ilay mpahay lalàna dia namaly ilay mpahay lalàna ary izy namaly ka nanao tamin'ny hoe tiavany Jehovah Andriamanitra ao ny fonao rehetra, fanahinao rehetra, ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra. Malitsika efa nijery ampahany kely tamin'ilay resaka saina. Anio kosa dia andalina kokoa moa amin'ny hoe tiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny herinao rehetra, ny herinao rehetra. Ilay hery izay resana eto tena mivelatra be mihitsy io a. Afaka manao koa hoe ny herin-tsaina. Ny saina efa voaresakantsika eo maro. Ny herin-tsaina dia milaza fa misy hevitra matanjaka be dia be ao anatin'ny sainao. Ka rehefa miaraka amin'ny finoana io herin-tsaina io dia tena mahavita zavatra tsy takatry ny sainao akory aza. Fa tsy izay no jerentsika. Fa ny hery anankiray izay tazana vetrany rehefa miresaka fitiavana ianao dia ny vatana, herim-batana. Be dia be koa ny zavatra azo atao amin'ny resaka an'izany hoe herim-batana izany. Fa maninona moa ny tovolahy anankiray, tovovavy anankiray, madama, zèle anankiray, misy zèle zany ao amin'ny madama, dia maninona no manintona attirance, misy andremby ao amin'ny tovolahy koa misy andremby, fa maninona ary tsy misy mihitsy ny hoe za tena tia misy tovavy anankiray nandalo teo, tsisy vatana, tsisy loha, tsisy tanana, tsisy tongotra, fa tonga dia tiako fotsiny amin'izao. Lolo ange zany ianao hiaraka amina matoto, fa tsy maintsy hita vatana eo, io lay tovolahy, io lay tovavy, io lay vadinao lehilahy, io lay vadinao vehivavy, io izy io. Manintona, tsy maintsy misy zany. Rehefa raikitra ny hoe tena tiako ihanina dia nisy attirance. Fa averiko tsara, tsy hoe ratsy akory zany hoe nahita n'ilay olona ianao dia taitra ianao dia nidoboka ny fonao. Raha vao midoboka ny fonao aza maika mihitsy hiteny hoe je t'aime, fa midoboka dia tonga dia hoe saotra Andriamanitra ao. Zay, satria normal lenao zay, normal. Ilainy zay. Fa raha hoy aho hoe raha io no anorenana an'ilay fanambadiana, anorenana tokantrano, dia miomana fa tsy maintsy hidona amin'ny rindrina ianao. Fa iny a dia fanombohana fotsiny. Misy antson'Andriamanitra. Inona ilay antson'Andriamanitra? Antson'Andriamanitra dia hoe ahoana? Vocation inona ny ianao? Vocation de mariage sa vocation de célibat? Zany hoe afaka manao ianao hoe Andriamanitra za marina fa mety tiako ihanina iny manaitra izy, fa mbola tiako kokoa ny hoe za n'olo tena zato isan-jato anao tsy hanambady ok, mety zany ozy Andriamanitra dia miditra manao masera, na miditra manao frera, na miditra tsy manao ninina. Zany hoe tsy manao masera, tsy manao frera, tsy manao koa mazava. Rehefa tsy mazava ny tanilo eo akaikinao hoe iny zany hoe tsy manao koa. Tao amin'ny fanjakana Romanina, ny lehilahy
izay manapa-kevitra hoe za tsy hiditra anao frera, za tsy anao mopera, fa zany efa tsy anambady, dia tena anisan'ny tia ny fanjakana romanina mihitsy, satria olona izay vonona hanolo tena ho an'ny fanjakana midika an'izany. Dia anisany anehoana hoe za hanolo tena ho an'ny fanjakana, eunuque, izay ny filazany azy, eunuque ho an'ny fanjakana, dia tapahana ny mahalehilahy azy. Manina no ore olona izany lehilahy eto tongeto akoatra ny zazakely ka mbola tsy voatapaka, fa zany hoe tsy izy rehetra no borina, fa ny an'ny azy tena esorina tanteraka mba hanehoana hoe za dia manolo tena tanteraka ho amin'ny fanjakana tsy fanjakana Andriamanitra, ny fanjakan'ny amperora. Dia tsy mbola tsy mandany andro tsony zany, satria efa lasa teo le zavatra, dia tsisy resaka tsony, fa dia niasa ary tena mavitrika be mihitsy amin'iny, satria le hery rehetrarehetra tokony lasa ry lasa ty. Misy olona nanokatena hanolo tena ho an'Andriamanitra. Vehivavy izy dia manao masera, lehilahy izy raha ianao zao vehivavy tianao masera, pasera protestante FJKM, dia afaka miresaka amiko ianao aterina any amin'ny masera mamre ianao masera protestante eny Ambavady Mitafo, dia misy ery Sabotsinamehana, dia afaka miresaka ao ianao dia miroso manao masera. Zany zao misy zany. Fa misy indray hoe taitra voasarika tamin'ilay tovolahy na tamin'ilay tovavy, dia ao anatiny ao izy mahatsara hoe za ndray manana vocation de mariage, dia isaorana an'Andriamanitra koa zany, saotra Andriamanitra fa aiza zany efa nomaninao mba ho amin'ny fiainam-panambadiana, fiaina tokantrano. Eo amin'izay nefa no tsy maintsy mandiny tena tsara, ary tena miainga amina zavatra fototra mihitsy isika. Andriamanitra no nanao an'ilay lehilahy na tovolahy tsara tarehy, tsara bika, tsy misy na olona iray azy eto ambonin'ny tany na iray aza ka tsy tsara tarehy, tsy misy zany. Complexe fotsiny hoe za ohatra ny fisaka be loatra mitarehako, mitovy amin'ny voditsobika. Voditsobika aza manatandrify, fa lery le olona nahitan'le pesaka talesaka be ny eo amin'ny endriny eo, fa lery ohatra ny sobika, ohatra aminay misy ty zazy ty na ty olo ty, zany tonga dia tara aminao izy, tsisy mivohibotra mihitsy zany re mifampanoroka, tonga dia pa any aminareo zany tsy mety satria ny anareo misy mivohibotra be dehibe, fa ny azy tonga dia talesaka be ohatr' zao, ary rehefa samy talesaka amin'ny aona tsy misy lesona anankiray izay nampianariko fonanam-pianatra filôzofia. Miteny an'izany tsy milaza hoe manatona azy tsy mahay philo sao dia mantsy taitaitra sasany ay paster efa prof de philo, efa prof de philo taloha, fa efa tsy nampianatra tsony ata teoriana efa nanao pasteur raha teo. Fony nampianatra filôzofia dia nampianatra ny atao hoe qu'est-ce que l'homme. Dia ny fanombohana ny lesona ampianariko dia hoe l'homme est un être complexe. L'homme est un être complexe. Raha vao miresaka ny hoe être complexe, ao anatin'ny teny complexe dia misy teny complet. Ny hoe complexe zany tsy milaza hoe sarotra be, manahirana be, non. L'homme est un être complexe. Et le commencement de la complexité, c'est le complet. Ny
olombelona dia olombelona manahirana tokoa misy zavatra sarotra be dehibe eo aminy ao saingy zao dia atao hoe olombelona dia zavaboary feno complet feno tena mahagaga ankeny fiainantsika ty nataon'Andriamanitra tena feno ary ilay feno tsy feno hoe feno tsy fa fenofeno dofodofotra rehefa tonga eo amin'ny fa 9 7 8 taona 20 taona fenofeno daholo aty ambony aty midimidina hatrany ambany any fenofeno fenofeno rehefa manjaitra ny mpanjaitra tena mahita tsara an'izay ejerirena misy korba manao ohatr'izao dia tsy maintsy hampanarahana an'iny tsisy an'izany hoe pataloha dia tonga dia mahitso be fotsiny ohatr'izao fa tsy maintsy mba misy foana antoerany jereo kely ny baibolinao ao amin'ny Genesisy toko fa 7 Genesisy toko fa 7 Genesisy toko fa 7 mitantara ny tantaran'i Jakoba mipetraka tany amin'ny rafozany na ny rafozany moa zany dia ny anadahany reniny any dia tany izy no nahita vady any an-trano ianao mamaky ny 7 manontolo fa ndao iarahantsika mamaky ny 7 Genesisy toko fa 7 ny 7 vakitsika miaraka amin'ny anaran'ny tompo ary Lea na le maso fa Rahely bikana sa tsara tare Lea ny vany le vavy matoa Rahely no vavy faravavy Lea ozy manao any malemy maso mba mifampitodika kely hoe akaiky eo dia mba ataovy hoe malemy masonao mahay sa tsy mahay ohatra mivotirika be foantsika rehefa zany zao soratra masina zao hitanao eo ve mba misy fotoana ilaina ihany mba manao malemy maso ny sasany ihany aniny dia fa iny dia fa misokatra be ny maso ny fitiavana tompoko mba misy fotoana mba malemy maso dia Israely indray ozy ahoana bika zany manomboka any atampon-doka hatrany apaladi bikana sady tsara tare ny en général zany tena ao tsara mihitsy dia jerena indray eo amin'ny tare ay dia io ny nahataraiky any Jakoba Israely ny tena nahataraiky azy fa tsy Lea fa noho ny nateny mariazy ndrareo moa zany tsy ohatran'ny antsika hoe efana dia somary le voile manifinify iny atao fa ny azy tena voile matevina be zany hoe tsy hitanao mihitsy ny tarehan'lay vehivavy hovadiana fa mandeha daholo ny cérémonien'ny mariazy tsy hitanao mihitsy fa dia io zany le izy efa tonga ariam-pandriana amin'ny alina vao sokafana amin'izay jerena tsy Israely fa Lea entsana be sala minitako ry tsy haiky tapaka lalandray Jakoba marina kosa anyke ianao ve etrere tsara hoe nekenao hatramin'izay niarahana hatramin'izay dia Véronique tonga ariam-pandriana mivadika iza ny arararatianao kiala zaniny ohatra zany fa tsy ianao zaninina nresako nanaitra ny Israely ilay bika namiditra ny Jakoba ilay bika ny Rahely nanaitra ny Jakoba ilay tare tsara tare Rahely Andriamanitra ny nanao anio
zay dia lazaiko anao Andriamanitra aminanao ny vatatsika ho izany. Dia fianarana ataontsika izao mantsy ilay hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny herinao rehetra dia ho ia hoe ny herin-tsaina efa nisy ny resantsika kely ihany fa eto tsika hiresaka herim-batana ny momba ny vatana no resantsika manokana. Fa matoy io olona io na lehilahy io na vehivavy ndenge io jerentsika indray eo amin'ny indrindray mantsy tena aky ny eo amin'ny soratra masina ny vehivavy foana lazaina fa bikana sy tsara tarehy. Genesis 7:30. Genesis 7:30. Atao amin'ny Genesis 7:30 ny vadin'ny Potifara no mikôtikôty any Josefa. Tsy zavatra vaovao zany le hoe indraindray ny lehilahy no mikôty vehivavy fa misy fotoana indray ny vehivavy no mikôty lehilahy. Misy resaka tamiko mbaly ariva dia hoe amin'ny ankapobeny dia matetika ny tovolahy no mikôty tovavy. Dia hoy navalin'ilay namana hoe efa ohatran'ny mitovitovy izy amin'izao pastera ve zany efa mitovitovy zany zao ny isan'ny lehilahy mikôty vehivavy sy ny vehivavy mikôty lehilahy. Eto zany dia ilay vehivavy no mikôty any Josefa. Ny andiny fahaenina vakitsika miaraka Genesis 7:30 ny andiny fahaenina vakitsika miaraka amin'ny anaran'ny Tompo. Dia navelany ho andraikitry Josefa izay rehetra nananany ary izy tsy nihevitra intsony izay rehetra nananany na inona afa-tsy nianiko aniny ihany. Ary Josefa dia bikana sady tsara tarehy. Ohatran'ilay tany amin'ny Rahely ihany. Tsy ny vehivavy ihany no lazainy soratra masina fa bikana sy tsara tarehy fa ny lehilahy koa dia misy ny bikana sy tsara tarehy. Andriamanitra ho iaho no nanao aneo mba hambolena zavatra anankiroa. Andriamanitra no nanao an'io vatana tsara tarehy bikana io no ireto antony anankiroa reto. Ny anankiray voalohany mba hatahoranao an'Andriamanitra. Mba hatahoranao an'Andriamanitra. Rehefa ny antrano ianao dia vakio ny Salamo 7:30. Fa tena resahany eo mihitsy mahagaga loatra ary mahatahotra ny nanaovanao mba hatahoranao an'Andriamanitra. Hoay ty za hafa kely. Tovolahy ianao dia eritreritran'ny mbola zaza ianao takany ahoana ianao mbola zaza mba ntanio an'ny dada sineny raha ohatra ka mbola eo dada sineny nanao ahoana hoe za tamin'ny mbola zaza dia nandeha nitombo dia raha tovolahy ianao dia zazalahy kely ianao dia nitombo dia nanomboka miova zay mifeo dia tamtamika eo lasa ohatra mivalambalana na ianao aza sahira-tsaina be fa naninona koa ary aza misahatra miova. Ny lehilahy tsy dia tena hita miova be fa ny vehivavy misy miova be avy hatramin'ny toe-batana. Mbola kely izy dia miamitombo izy dia miamitombo izy dia neny ohatrany afafa nitratrako fa ohatrany mararirary dia fa neny zany efa mahafantatra satria neny efa ngeza be dia efa ny reniny no manampy azy hiatrika an'izany fiovan'ny vatany zany. Mahafinaritra be io ho anareo izay mitaiza zanaka vavy dia raha mitranga ny zavatra ohatr'izany dia asio fotoam-pifaliana hoe miamiova ianao anaka miatsara ao amin'Andriamanitra. Misy nono manomboka mandeha ny nononao fa ho an'Andriamanitra io ho an'Andriamanitra raha misy mikitikitika zavela mikitikitika fa tsy Andriamanitra
zay zany manareo tovavy zany raha sy nikitika anio baika tanana tianga Andriamanitra dia misy zavatra tahaka izany miova eo amin'ny fiainan'ilay olona. Andriamanitra no nanao an'izany fa izay koa zany dia milaza ho ia hoe misy antony anankiroa na tonga an'Andriamanitra nanao an'io. Ny ankiray dia mba hatahorana an'Andriamanitra ray izay, fa ny faharoa dia ny mba hanomboanao mitandrina tsara ny amin'ny fifandraisana aman'olona, mitandrina tsara ny amin'ny fifandraisana aman'olona, satria Andriamanitra no nanao anao, Andriamanitra no nanao anao, Andriamanitra ny loharan'ny poiranao, Andriamanitra ny loharan'aina. Zany voalaza ny tenin'Andriamanitra. Miko anao fotsiny reto andinin-tsoratra masina ireto dia anetrano ianao mamaky azy hoe Andriamanitra loharan'aina. Salamo 9:7 ny andininy 7. Salamo 9:7 ny andininy 7. Jeremia 2 ny andininy 7:10. Loharan'aina, misy aina ao anatintsika tsirairay avy ao. Dia mahagaga le salamo 7:30 anisan'ny salamo tena tiako izy. Mahagaga loatra ho izy no nanaovanao ahy, isika tsirairay avy zao dia niainga avy amin'ny tsirinain'ny lahy, tsirinain'ny dada sy ny tsirinain'ny vavy, ny tsirinain'ny neny. Kely ankesany, kely blitika, tsy hita maso akory aza raha ny marina. Dia mahagaga ao anatin'ny kibon'ny neny ao dia mitombo, miamitombo. Tamin'ny fotoana izay Jana Mpaonabatisa tao akibon'ny Elizabeta reniny, tonga Maria reniny Jesoa, mbola tsy tao amboaka Jesoa tamin'izay fotoana izay, dia tonga namangy any Elizabeta i Maria. Dia rehefa nerahaba ny Elizabeta Maria dia nibitaka ny zaza tao akibony, nibitaka i Jana, nibitaka. Azany mila tadiditsika tsara zany. Isika rehetrarehetr'ireo tao akibony neny dia efa nitsinjatsinjaka daholo. Efa tafavoaka tao ve mody ny sasany hoe zaho tsy mitsinjaka fa tsy motona ny olona izay mitsinjatsinjaka. Fa tao akibo ianao nanao an'izao, na tianao na tsy tianao. Ary eo ny zava-dehibe, ao akibo isika dia efa olona. Nibitaka ny zaza tao akibo noho ny tenin'Andriamanitra, efa olona feno, complet. Zay ny mahatonga an'Andriamanitra tena sarotony mafy mihitsy amin'ny fanalan-jaza. Tovolahy maika be mihitsy amin'io, bevoaka n'ilay kalakely dia esory, za mbola tsy vonona, ko nidiniditra tao. Tapao any raha ohatra ka tsy hainao ny mifehy azy. Na mindresa amin'ny dada sy mama hoe asivokady anaty, fa ohatrany tsy haiko manana azy satria ka mahazana be kosa ilay izy ka manana fitiavana zany, dia mafanafana be ry zany dia ao, dia aiza atao aiza rety, atao aiza rety. Lazaiko amin'ny fomba mazava sy tsotra ohatran'izany lisa amin'ny aina an'izany daholo ry bande. Fa zay mihitsy ilay hoe avelan'Andriamanitra hitranga eo amin'ny tenanao ilay izy mba hahatonga anao hitandrina ny amin'ny fomba fifandraisana amin'ny olona amin'izay. Aina io vatanao io dia endrika ivelany isehon'ny aina. Ny amantaranao fa endrika ivelany isehon'ny aina io vatanao io. Rehefa misy maratra eo amin'ny vatanao dia tsy nirony ray mandenga iny maratra eny, maninona ny any anatinao any? Marary manaintaina,
manaintaina misy aina nefa nofinao ny voakitika zany midika hoe ny atao hoe aina akory tsy ilay anankiray mipetraka tsy hita maso ihany fa misy famatorana lalina amin'ny vatanao io aina io miaingany amin'ny tsirinaina somby ny aina menaky ny aina zany ny teny mahalala ilazana ny zanaka ny sahirana ny dada sy neny ange ianao hoe tolona ange nanao anao io hoe ampony ambany zany nisy fa tsisy an'izany hoe aka tamin'izay anina dia itety fotsiny dia hoe non fa ndraindray tsy eritreretin'lay zanaka zany zavatra any a rehefa ao akibo ianao indrindrandrindra ny renim-pianakaviana no tena tsondrony natoko tsondrony tsisy an'izany hoe bevoaka le madama dia le ramosainy tsondrony le madama foana masana be mikarakara aina rehefa teraka ianao vola zany laminy dada sy neny zany sakafo e fitafiny fianarany vola tsy toko tsy firoany misy tovolahy kely anankiray zazalahy moa izy fa mbola tsy tovolahy kamo manasa vilia kamo mamafatrano kamo manasa lamba kamo za foana ny raha zany nahita hevitra izy ray andro ozy mamany hoe sasao ny vilia za dia kely atsena lasa ny mamany nakakarine izy dia nataony nikajy rehefa mba nahatsaro saina zany izy nanomboka ovina izy nanomboka nanasa vilia dia nanao kajy izy fa sasa vilia anankiray dia tokony 2,000 AR eo amin'ny 10 taona araka amby 10 taona eo izy zany tonga avy any ny mamany dia ozy izy hoe efa vitako ny sasavilirina eny fa ity kosa ozy izy manomboka zao alao asiana fandaminana vaovao ka aloavy ny karamako satria ny asa nandoa vola ianao izy mamany hoe ay ry anaka raha sarozy izy fa hojereko ny fomba afahana mandohana io dia lasa indray mamany nanamboatra carnet dia nataony mamany nikajy nanomboka tamin'izy voateraka ny nono ilany nono ray mandeha 2,000 AR nono ilany nono mandeha amin'iny koa 2,000 AR impiry minono ianao mandritry ny andro dia nataony nikajy dia vita nikajy dia miverina teo amin'ilay zanany izy zao ary anaka ozy izy ho aloko ozy izy ilay vola ny teneninao teo fa tia kosa mba alohanao satria rehefa makany amin'ny restaurant rehefa mihinan-kanina dia tsy maintsy vitsy vola aloha ka ity ny restaurant voalohany ny nananao hanina mba aloavy kely ary reto tsy nateny le zazalahy kely eo vao mahatsara hoe misy zavatra mila tandremana ny fifandraisana satria sarobidy sady saropady ny fiainana olona anankiray misy aina tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny vatanao amin'ny herinao tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao ny sahirana an'Andriamanitra io tena antsika tsiraray avy io anome chiffre vitsivitsy anao hitareko anao mba hisaina sy eritreritra tsara misy ny atao hoe cellule ao anatin'ny vatantsika olombelona ny isan'ny cellule ao anatin'ny vatan'ny olona efa manomboka eo amin'ny 9 taona 5 taona 9 taona zany efa mialebebe amin'izay zany ianao dia ny isan'ny cellule en moyenne ao anatin'ny vatan'ny olombelona anankiray dia miisa 30 000 milliards
amin'ny vatana ray manontolo 30 000 milliards efa tonga any an-tranonao maka mihitsy raha resaka machine calculer tsotsotra aloha tonga dia mitapy fa raha ordinateur nasainao hoe firiny 0 anatin'izany 30 000 milliards zany fa zany io ianao io zany zao a 30 000 milliards cellule raha ny cellule anankiray no amidy ariary ohatrinona zany ny vatanao cellule ny vatanao fotsiny 30 000 milliards teneny le akaikinao 30 000 milliards d'ariary rehefa misy bandina misy kala zany nitady adaladala aminao 30 000 milliards farafakely ny hoe ambany aloha 30 000 milliards rehefa tsy manana an'izany dia mianatra ao anatin'ny vatanao ao rehefa lehibe tahaka izao ianao manomboka amin'ny 5 taona mialehibe dia misy taolana lava, misy boribory, misy fisaka fa ny fitambarany ny taolana ao amin'ny olona anankiray rehefa lehibe izy dia misa eo amin'ny 200 ny fitambaran'io taolana 200 io tsy mihoatra amin'ny 10 kilao mba azonao an-tsaina ve zany taolana misa 200 rehefa atambatra ny lanjany 10 kilao farafabetsana tsy mamperitreritra anao ve zany mba andao andramana hoe le taolana anankiray amin'ireo ataovy vy dia andao tao hoe mba milanja eo amin'ny 1 kilao eo ny anankiray vy zany 200 ny isany 4 kilao zany ny taolana 200 kilao mba tahaka ny ahoana ny fihetsika ao zany 200 kilao hitondra 200 kilao andeha hianatra tsy fantatro taxi be andray ianao satria magaga ny nanaovan'Andriamanitra izy ianao rehefa jerenao ny hoditra magaga misy ny atao hoe masonkoditra ny masonkoditra ny isan'ny masonkoditra eo amin'ny vata amin'ny olona anankiray dia miisa 2 tapitrisa 2 millions ny isan'ny masonkoditra ay ianao io zany be lavadavaka dia misy zavatra mahagaga misotro rano ianao tsy tonga dia miraraka fotsiny le rano fa misy zavatra mahagaga ataon'Andriamanitra zany ake ity mahagaga loatra ny nanaovanao 2 millions ny isan'ny masonkoditra ny hozatra rehefa atambatambatra ao amin'ny vatantsika io rehefa atohitoy ny hozatra rehetra ao dia mirefy 110 kilometra io ianao mandehandeha ohatr'izao io zany misy 110 kilometra entinao mandehandeha eny 110 kilometra dia andao atao hoe ny 1 kilometatra amin'ny hozatra ampitovitsika amin'ny fanaovana lalana 2 milliards d'ariary 110 kilometra ohatrinona zany ny hozatra anao ray manontolo rehefa atambatra ariary dolo ny resako rehefa tonga ny atrano ataovy-kajy dolo reny le lazaiko anao reny dia mivoaka ny prix anao vatana fotsiny ny lalandra le vaventy na lalandra madinika hatramin'le madinika kely reny rehefa atambatra dia mirefy 120 000 kilometra 120 000 kilometra ny alavan'ny lalanda rehetra ao anatinao ao mody zany ianao rehefa avy eo hoe iny ary zany mody ilay 120 000 kilometra dia mbola averiko any raha ohatra ary zany ny 1 kilometra amin'io ohatra ny fanaovana lalana goudron 2 milliards d'ariary milliardaire angenao multi milliardaire santino an'izany ny fo ao anatinao
ny fo tsy mahazo mihoatra ny 300 gramma. Tsy mahazo mihoatra ny 300 gramma ny fo ny olona lehibe anankiray. Mihoatra an'izay izy efa manomboka marary. Fa io fonao io mitepo. Ary le fonao mitepo io tsy mahazo miteny amin'Andriamanitra hoe alao aloha mba hijanona kely 3 segondra. Iny ianao ny vita. Vao manomboka mitepo io anatin'ny ao akibony neny efa mitepo io fonao io mandra-piala ny fofonainao mbola mitepo izy. Isan'andro ny fon'ny olona lehibe anankiray, eny fa na ny fon'ny zazakely koa aza, dia mahavita 100 000 battements de cœur. Ray hetsy ny isan'ny fitepon'ny fon'ny olona anankiray ao anatin'ny ray andro. Ianao zao tsy maharaka an'izany ny fotsika tsirary avy eo sa ny betsileo daholo. Ny betsileo mantsy mpanao kidodo. Ray hetsy isan'andro. Efa eo zany ianao vao tsapainao kely hoe hay mamany sange indraindray aza tsy hainao akory mbola mitepo fa izy zany sa tsy mitepo. Fa ny afantaranao fa mbola mitepo izy dia ianao mbola velona, ianao mbola miteny, ianao mbola mihetsika. Indraindray aza ianao marary izy tsy maintsy mbola mihetsika ihany. 100 000 battements de cœur. Ny ra izay misy ny aina hoy ny ten'Andriamanitra ao anatisika ao, raha misy gotina ra, izany hoe ra kely mitete ohatran'izao zany iny gotina ra ao anatisika iny dia mahatety ny vatana ray manontolo ao anatin'ny 2 minitra latsaka kely. Une goutte de sang miodina ao anatin'io vatantsika io, mahatety ny vatana ray manontolo ao anatin'ny 2 minitra latsaka kely. Nisy olombelona mahavita an'izany. Samtina an'izany lazaiko anao zany. Samtina an'izany. Dia ilay misara-tsaina amin'izay, io ianao zay tsara biky, tsara tare, misy manatona anao. Je t'aime. Mo tsara miavinavina kely aloha ilay vehivavy amin'ny voalohany. Manao ana ihany ilay izy. Tsy mahita tory mihitsy amin'ny alina. Bavalu retsy dia ilay namana no hitantarana. Hitana isangenitiko tena. Sasany moa zany ilay hoe hevitrao ve zany sa ny hafa no niteny taminao. Valio anitra tia. Dia valiana inona? Ekeo. Hay, ekena. Eny ary. Dia iaraka zany tsika. Ianao ilay miliara iny. Je t'aime de lasa. Tsy nandoavany akory na ariary aza. Mety andoha ihany izy fa lasopy tamatavy. Lasopy dia io dia efa tavela ny sasany. Hevero ny lalanareo ny ten'Andriamanitra. Manomboka eto dia raiso ny ten'Andriamanitra. Fa maninona moa ianao no natao tahaka izany? Natao tahaka izany ianao satria ambara amin'ny ten'Andriamanitra fa masina ianao. Izany zavatra rehetra tany saiko zany no hevitry ny fahamasinana eo amin'ny vatana. Averiko izay. Izany tany saiko manome chiffre zany ahako fahamasinana ny dikan'izany. Ina ny dikany hoe fahamasinana? Natao miavaka tanteraka
ianao natao miavaka tanteraka isika mahagaga ho azy zany iza tamintsika mieritreritra hoe ay io ianao io a dia misy 120 000 kilomètre ny lalandra ao anatinao ao nefa ianao a raha ohatra ka avelatra zao ianao io dia tsy mihoatra ny 3 mètre carré nefa zany zavatra rehetrarehetra zany nataon'Andriamanitra ao anatinao daholo zany natao hoe masina jereo kely ny baibolinao ao amin'ny salamo fahaenina amby valopolo salamo fahaenina amby valopolo ny raha tsika mamaky ny andininy faharoa salamo fahaenina amby valopolo ny raha tsika mamaky ny andininy faharoa inona ny lazainy ao arovo ny fanaiky fa masina ao Andriamanitra vonjeo ny mpanomponao izay matoky anao masina ao teneno leo akaikinao eo masina ao masina ao fa masina koa ianao satria zao ambarany tenin'Andriamanitra fa io tenanao io dia tempolin'Andriamanitra Korintianina 2:7 ny andiny fahaenina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo Korintianina 2:7 ny andiny fahaenina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo tempolin'Andriamanitra isika zay ny voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra ao zay koa ny mahamasina anao natao ho an'Andriamanitra tempoly zany Andriamanitra mipetraka ao anatiny ao Andriamanitra mitompony tsy tompony tena atsika isika dia zao ny ambara amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny andiny fahafito ambin'ny folo amin'io raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra ho simban'Andriamanitra koa izy zay tadio zay ary eo ihany no ahitanao tendry ao amin'ny baiboly ray manontolo hoe raha io ianao io no simbanao na io ianao io no misy manimba dia miomana fa ho simban'Andriamanitra ianao na ianao zay manimba tena na izay nanimba anao satria masina ianao iverenindray mandeha ilay teny teo teneny ilay namanao eo masina ao e dia zay nitenenana an'izay dia miteny hoe arabaina masin-da na vehivavy dia arabaina masim-bavy raha ohatra ny soratra masina zany mijerena izay ny maha olo masina atsika rehetra mahafinaritra be ny fampianarany fiangonana katolika momba ny resaka masin-da sy ny masim-bavy a fa raha ny soratra masina nijerenao isika rehetra mihitsy no manana an'izay toetra hoe masina aho fa io ianao masina io anefa no nopotehany satana nopotehany dia io ilay lazainao hoe lasa naloto fa potehana tsisy na iray aza amintsika eto ka tsy mipotehany io ta tsy misy dia tsy maintsy diovina isika ilay madio no simbany devoly no simbany niota lasa maloto dia tsy maintsy diovina dia izay ilay vaky tenitsika tery amin'ny jaona 7:7 verenantsika ilay jaona 7:7 mamarana an'izao fampianaran'izao tsika jaona 7:7 hoe Jesoa amin'ny andininy 10 hoe Jesoa tamin'izay efa nandro tsy mila fosasana fa tsy ny tongony ihany fa efa madio avokoa ary ianareo dia madio nefa tsy anareo rehetra ianareo dia madio nefa tsy anareo rehetra Jesoa mihitsy no manasa misy fanasana anankiroa eto sady manasa ny tongotry ny mpianatra izy no manasa azy hisakafo milay be zany a rapitso iresaka sika loha hevitra hoe fitiavana manorina
sy fitiavana manarina, fitiavana manorina sy fitiavana manarina. Hivavaka isika. Saotra ray io fa marina ny teninao fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny zanan'ilay tokana rehefa namenao ny zanakao lay tokana tsy nanana intsony ianao fa toy izao nitiavan'Andriamanitra tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy izaho izahay rehetra mino anao zany hanana fiainana mandrakizay. Saotra Jesosy no fanoloran-tenanao manadio anay, manasa anay, manaisitra ny otanay, manaisitra ny lotonay rehetra. Tia anay ianao dia izahay koa milaza aminao amin'ity alina ity, tia anao zahay. Araka ny vaovao fantatray hoe hiditra an-tanety ny dirividoza, ianao no Andriamanitra tompony ny toetrandro ihany koa. Ndreto izahay tia anao mivavaka. Jesoa fantatrao ny trano ipetrahanay tsiraray avy, fantatrao ny asa mandraranay, fantatrao ny biby fiompy izay ompianay, fantatrao fa misy amin'ireny mety tsy mahazaka tafidrivotra rividoza. Fa ianao izay tia anay no ivavahanay araka amin'ny teninao, maniraka ny anjelinao atapitrisany ianao, fa ny anjelin'i Jehovah mitombo manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy, mino izahay. Fa ianao maniraka ny anjelinao atapitrisany manodidina ny tokantrano misy anay tsiraray avy, ka raha mandalo ny rividoza dia tahaka ny nataonao tamin'ny zanak'Israely tany Egypta, rakofanao amin'ny ranon'i Jesosy Kristy izahay tsiraray sy ny trano ipetrahanay, dia mandalo fotsiny ny rividoza, dia mbola afaka miaona eto indray izahay. Rapitso ariva iona aminao. Amen. Misy afatra kely avy any amin'ny mpiandraikitra ny vondrombavaka. Tsy misy ny vondrombavaka ny alarobia ariva sy ny asabotsy ariva ao avy izao. Amin'ny herinandro indray izay vao mitoy izany ny 18 sy ny 21 février. Izay ny afatra. Ny hira fa 730 ny andininy faharoa no ataontsika aorian'ny tsodrano. Okara mitsangana sika raha. Hotanteraka amintsika rehetra ny tsodrano tonoina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika ny hamasina anareo, hamasina antsika, ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika, ary mitia antsika amin'ilay fitiavana tsy mety levina mandrakizay izy. Amen. Yes,
Andriamanitra irery any anyeny voninahitra amin'ny anarandray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen.